Vaovao kolontsaina atotosa ny 9 septambra lasa teo tany Antsiranana ary mifarana androany ny fankalazana ny taom-baovao iraisany malagasy andiany faefatra tamin'ity taona ity. Niompana betsaka tamin'ny famerenana ny asin'ny kolontsaina malagasy izay efa miavery. Onja lalaina raha naivomanana eo amindrindratsary ny faly Ramananarivo. Hita taratra ankehitriny ny fahaverezana tsikelikely soatoavina mandrafitra ny kolontsaina malagasy. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny asindreo vakoka mampiavaka malagasy no fibosesik'ireo fomba fiaina mampanaova indy ary koa ny teknôlôjia. Tsy ampy raha teo ireo rafitra isam-paritra ahafahana miaro sy mampita ny fahalalana ho an'ireo taranaka entina hampaharitra sy hampafantatra ny fomba mampanao. Voaterina tsangana ho famerenana ny ason'ny kolontsaina malagasy ny vovonam-be indray aman-dreny ara-drazana no volavolain'ny KMTM izay komity mikarakara ny taom-baovao iraisan'ny malagasy sy ny mamafy malagasy mampiray firenena mba ho famelomana ny ambim-pirenena amin'ny fanandratana ny kolontsaina ary ny fomba mampanaondy. Tamin'izany no nikonandoka nahateraka ny vaninandrom-pankalazana iraisana ny taom-baovao izay mifanarahana ho isaky ny tsinam-bolany lohataona izay efa natomboka tamin'ny volana septambra taona 2017 teto andrenivohitra Madagasikara. Mahazava-dehibe ny famorenana amin'ny fomba mampanao sy ny kolontsaina malagasy mifototra ihany ny fampandrosoana dia raha tsy misy tsy miorina fomba mampanao ny pekady dia tsy mafiorina ary tsy aharitra. Misy finoana zay fa hotratra hitandro raha mitony zao hetsika izay misy mampiasa any dia hotratra tsy hitandrona ampijoro ny firenena eo amin'ny fomba mampanao sy ny kolontsaina malagasy azy. Mila mirahina ny malagasy rehetra raha tiana hisy ny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena. Samy manana ny fomba mampanao ny mampiavaka azy ny foko tsirairay ka ireny mila trandrahana hamerenana asiny indray ny kolontsaina malagasy. Tsy tokony tsontsoniavina ihany koa ny vakoka napetraka ireo ray aman-dreny teo aloha fa mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fanaovana izany. Manana ny asiny sy ny tantarany manokana ireny vakoka ireny ka mila hajaina. Miainga avy amin'ny izay fanajana ny fomba sy ny vakoka malagasy izay ka mipakatra ny olom-pirenena tsirairay.